Sakeli Yahweh fa ino ty mahazo anao zefa tiana kivy sy ketrakary bebe raha marya diso fanantenana tanteraka efa niova fiangonana satria diso fanantenana tamin'ny pastera rafatro dia io ndray fa nanondra ny rabary mpitoroteny le resaka finoana sy fivavahana ry bebe tena mandiso fanantenana dia rabary sady mpitoroteny no mpaminany ve nahavita an'ireny tena very ny finoko bebe tena aloka ihany tsy mivavaka rehefa tena mandinika ndry mampalahelo ahy ianao ry zefa tadidinao ve le nitantarainao andray mandeha iny mba ho aingana mihitsy tafiaraka nody alina tamin'ny radoro mamilava ianao ay le adala be iny tena mitapitapy iny bebe raha mary radoro manambady mamilava ihany zao aloha zary tarika zazoky tizora io lala io fa jiro ya jerena zany fa jiro zany malazava vo tsisy jiro matatra bera vo tsisy jiro ay maty aloha koe radoro lalana jerena fa tsy ny jiro lasa amidona amin'ny poto nareo inarty manambady mamolava ihany mamelona ireo épicerie mizanany anefa dia mahiry ny vadiny dia antitra io ary le izy zandry maty le jiro matatra be azandry za tsy androso fa matatra be maizina be matatra be za tsy androso tsy afaka mandroso mihitsy ara vo tsisy jiro zandry alao aitsany eto alao faty eto faradoro ty ve mitapy aza mba mamilava ihany marina jiro io zao maty ny jiro eto dia maizina eto fa io ny lalana tonga dia mandroso radoro etsy aloha eto dia efa misy jiro mirehitra jiro maty eto zany dia efa hijanona eo fa maty ny jiro ny lalana io tohizo ny lalana radoro tsy radoro makivy mihitsy radoro tony hitako izany entiny mitady saraka amin'ny radoro mariny imehezanao anaky radoro nefa dia mitovy tsisy afinareo i Jesosy Kristy no nilaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana mbola izy ihany koa nilaza hoe ianareo fahazavana zao tontolo zao va ho eo anefa ianao ry zefa no nilaza fa tsy intsony no nataon'ireo mpitondra fiangonana sy mpitarika nandiso fanantenana anao ny lalana no mpanjinina io lalana io no azavain'ny jiro eny an-tsisin-dalana rehefa mipanjina lalana ianao dia anaraka ny lalana dia ho tonga somatsara ary raha mipanjina ny jiro ianao dia anao toandradoro dia hidona am-po atao toandradoro nomezanao radoro nefa ianao mibanjina an'ireo mpitondra dia milaza fa tsy intsony
mbola nomezanao koa radoro nanotomany tsy te androsotsony satria maty ny jiro ny ampola teny amin'ny poto sasany dia tsy mirehitra ntsony dia ozy ianao mitapy ty radoro ty nefa ianao io no milaza fa hijanona amin'ny finoana satria nahita andrabary sy i pastera rafatro zay tsy mitondra azavana hitanao araka ny fijerinao azy dia mitovy ianareo sy radoro anaka fahitana nomen'Andriamanitra ianaka no hozaraiko aminao momba ny fototry ny finoana nahita ho lalany iray eo afovoan'izao tontolo iainantsika izao mahitsy ho lalanyio ary misy jiro maro manazava amin'ny sisiny hatramin'ny faran'ilay lalana fa no tonga teo amin'ilay lalana dia nahita ny zava-miseho nahita ho anaka izao tontolo izao tanatin'ny haizina korotana orooro zava-matsy ravina maro izay manjaka misy dragona misy kotroka misy afo misy tselatra sy misy zava-doza maro manodidina eo afovoan'ireo orooro sy fahaverezan'ireo nahitako ity lalana hodidinina jiro ity io lalana io ihany anaka tsy voakitika ireo dragona sy ny demony maro miely eny amin'ny rivotra ireo jiro manazava manodidina ny lalana anaka dia ny mpanompon'Andriamanitra sy ny kristianina ampiasaina mitory ny teny mampianatra mitarika ny vahoakan'Andriamanitra rehefa nandeha tamin'ilay lalana anaka dia tsy maintsy mijanona eo afovoany mba tsy ho tratry ny fanafiana mahery vaika manodidina izay mandeha amin'ilay lalana koa dia tsy maintsy mibanjina ny lalana fa tsy mijery ny jiro manazava manodidina izay rehetra manompo ny maso ny tany amin'ny jiro fa tsy ny lalana dia nidona tamin'ny andry toy ny nahazo ny radona rehefa nandroso anaka dia nahita fa betsaka amin'ireo jiro eny amin'ny lalana no tsy misy hazavana intsony rehefa mandalo toerana misy ireny dia tena misy aizina tokoa izany anaka no mety mbola ahitanao zavatra ratsy any enina dia any amin'ny toerana ivavahan'ny kristianina ary satria misy jiro maty tsy izany anefa manafoana ny lalana dia tsy maintsy tohizana satria ny fahazavana tsy misy amin'ireny jiro ireny dia tsy manafoana ny mahalalana ny lalana Kristy no lalana fa tsy ireny olona zay banjin'ny olona ireny Kristy no banjinina ary rehefa nandroso anaka dia nahita jiro mirehitra manazava indray maro anaka ny toanao rehefa mahita ny jiro matsy ny aizina dia tonga dia miala ny lalana tsy irafatro anie na irabary no nilaza fa izy ny lalana sy famarinana ary fiainana fa Kristy ny mahonena ko anaka dia ny tsy fijoroan'ireo mpitarika rehefa ataon'ny olona sampy izy ireny maka ny toeran'ny Kristy tsy sahy mijoro toy ny nataon'ny Paoly tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4-5 rehefa nolanjain'ny olona izy saika ao ataony Andriamanina mihitsy dia izao navaliny Paoly raha ondrino ahoana no manaovanareo izao olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filanjan-tsara aminareo mba hialanareo amin'ny zava-poana zay izao ary anatona an'Andriamanitra velona vokatra izany fijoroana izany anaka dia notorahan'ny olona vato i Paoly io ny tsy tian'ny mpitarika satria misafidy izy na ankafy ny voninahitra men'ny olona na ho voatorabato rehefa mijoro amin'ny fahamarinana asehoko anao reto mpitarika roa ireto fanaka dia anjaranao ny mijery hoe mpitarika toaniza no tena mijoro araka ny Kristy arao ange Hosana, Hosana, zanak'ondry misaotra aminao pastera tena misaotra indrindra misaotra aminao tompoko fa tena
nametrahanao tanana zanako dia sitrana, tena olon'Andriamanitra ianao, tena mpanompo mahery, tena mahery ianao. Ty tompoko raiso aza lavina fa fahafalipo avy aminay mivady, vola be iny satria mendrika ny asan'Andriamanitra ataonao zany, tena mendrika misaotra indrindra pasteur. Misaotra anareo mivady voaray ity fa izao tsy hoe rehefa mandray fanasitranana na fahasoavana ihany vao manome vola be amin'ny pasteur, fa ny tenin'Andriamanitra dia mametra mazava tsara mihitsy ny adidy tsy maintsy atao isam-bola tandre manadino an'izay. Ary zao henoko nareo fa mamonjy fivoriana any amin'ny toerana hafahafa draidraidraidray tandremo tsara ny ato amintsika ihany, ary na ny volanareo aza lefalefa any amin'ny zavatra hafa any, ato ihany ny aty ihany. Hitanareo mazava amin'izao fa misy ny vokatra ary hafa ihany ny mpitandrina tena nahita fianarana. Zay no lazaiko hoe zay lazaiko ihany za jerena io fitarian'io ne tsy ataotao foana olomba ositr'Andriamanitra za jerena. Ona pasteur dia ahoana tokoa ilay zandriko io, to mandeha mitoroteny eran'ny tanàna izy nefa to tsy manana diplôma dia ahoana le hoe fitarian'ny fanahy zay ny resahany. Draidraidray diso be resaky ny sektam-pana tsotsotra resaka fotsiny zany, aza miaino an'izany zay lazaiko za pasteur voaositra. Ary aza dia miditra lalina loatra amin'ny baiboly fa ny fanazavana amin'ny baiboly dia natao anay nandinika an'izany. Nareo mihinana zay no mamana, zay no mahatonga anao hoe mpiandry ondry, zay le tena izy, tsarovo zay lazaiko ihany. To tena tsy resy lahatra raha Maria, mariny hafahafa be ihany totrany izao zay lazaiko zao raha dinianao zavatra nylazain'le mpitandrina teo tsy niresaka ny Kristy izy na indrem-pahandeaza dia mba normal ve zany raha Maria? Tsy reny tena pasteur rianina fa tsy nizandranareo, tsy nianatra teolojia reny, tsy mahay afa-tsy Jesosy fanahy masina sy ny tsy haiko. Mila zavatra lalina ohatran lazain'ny pasteur teo tokoa nefa tsy tsotsorina amin'ny Jesosy fotsiny izy ity. Za aloha tena mety tsara amiko le hoe pasteur mandinika amin'ny baiboly dia za berena dia aleoko mihaino isaky ny lahady dia ampy azy zany. Zay mety amiko, zay miady ampisika. Misaotra ny Kristy izy mivady, izy no nanasitrana zanakareo. Ahitsiko kely ny zavatra nolazainareo teo, Jesosy Kristy no mpanasitrana fa tsy izaho. Fantsona fotsiny nitondra ny fanasitranana. Mahery no ilay naniraka sy nampiasa ka omeo azy ny voninahitra. Tena feno fakasitrana be anareo, ary tena hitako hoe tena ao amin'ny fonareo tokoa le izy, fa zao ambonin'ny zany ve ny fakasitrahanareo an'i Kristy. Izy Isaorana be dia be. Ary raha miresaka man'olona na manao fijorona vavolombelona, Kristy resahana fa tsy pasteur. Raha momba nyity vola be omenareo aty dia izao, raha mandinika ny tenin'Andriamanitra ianareo ny tena atao hoe asan'Andriamanitra dia ny mitsinjo ny mahantra sy ny fandiranovana. Henoko hoe tsy nahaloa ny volanareo raha bary dia izao rea Jesosy miaha foana fa esory amin'ity vola ity ny volan-drabary izay tsy voalohany dia tazony dia atao hoe voalohany volan-drabary. Zay ny tena atao hoe asan'Andriamanitra. Tsy ambara pasteur marina, tsy menatra be zay, tena olon'Andriamanitra marina ianao, misaotra tompoko. Ary farany izy mivady mitadiava andro aman'alina ny Kristy, izy enona fa tsy izay ampianariko. Amarino anatin'ny tenin'Andriamanitra, zay no nataon'ny kristianina tao bere, tsy nihaino fotsiny izy nihinana mambolony fa namarinony tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny sakafo izy mivady. Mila mihinana isan'andro, mandinika, mangataka ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manazava zay tiany ambara amin'ny tsirairay avy.
dia mahereza ry izy mivady a kristy banjina kristy hatrano banjina fa zaho olombelona ihany fa kristy no banjina kristy ry havana no fototry ny finoana fa tsy ny olombelona misy tokoa ny olombo ahositra sangy ny tena olombo ahositra dia olona manery tena fa tsy mitomany voninahitra meo papana ka manjary ataon'ny olon'Andriamanitra kely maka ny toeran'i Kristy. Mpitarika ve ianao, mpitoroteny ve ianao, mpihira malaza ve ianao, sainao ary ve ny ijoro ka anda ny fahindrahindrana tafa ohatra meo papana ataon'ny olona ka hanome kosa ny voninahitra ho an'ny zanak'ondry mba ampiorina ny finoan'ny olona taritinao na hitorianao ho ao amin'i Kristy fa tsy ho ao aminao mpitarika na ny anaram-piangonanao mijoroa ary ianao sahi mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra sao dia any amparany any ho lazain'i Kristy ianao hoe tsy fantatro na aviaiza ianao mahereza tompoko ary tena ampanajana tanteraka anareo mpitarika no ampitana ny hafatra mba tsy hisy anodina ity hafatra ity sanatria hoe tsy manaja olombo ahositra. Olombo ahositra tahaka ny Kristy aho sa olombo ahositra tahaka ny fariseo. Anjarako ny mandinika mba hivoahako ho mpandresy. Zava-maga